Izany indray ny havana no loha hevitra majinitsika amin'izao misy ataona ny sampana zava-maneno ny indrom-peo eto amin'ny fiangonana izao. Ny sampana no mitarika izao fanompoana masina izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho andesika ny havana ideran'Andriamanitra ka hiaraka mamaky amin'ny anaran'ny Tompony Salamo faha 9:12 ka hatramin'ny faha 7. Mioby an'Andriamanitra ny tany rehetra, mankalaza ny voninahitra sy ny anarany, ny voninahitra izy fiderana azy. Lazaon'Andriamanitra hoe endreny matahotra ny asanao, faly ny asany herinao, ny Kristo fahafaranao. Ny tany rehetra ny akoatra anatrianao ka ankalazanao. Eny, ankalaza ny anaranao izy. Ataontsika ny hina faha 7. Ary ny avakavaka manambara ny asan'ny tananao. Fa izao rehetra izao no nataon'ny tananao ka dia ary izao rehetra izao. Mideranao izahay fa tsy miaro zava-tsoa aminay ianao. Ianao no mpiandry anay ka tsy manan-java mahory izahay. Ianao no manda sy ampiga anay ka tsy manana iay izahay. Ianao no anjaranay ka dia matsy aro sambatra izahay. Mianka ny hamamy ny fitiavanao sy ny famindraponao izahay. Avaozinao isamary aminay. Tomponay raisoanao ny saotra sy ny haja ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Petraka.
Mianun feo kar makatawa irene arakizay rehetra didiko anareo dia holoko ianareo ary izao kosa ho an'Andriamanitra. Koa inoy amin'ny fanajana ny havana sady eritrereto lalina izao tena anambara amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao. Atoloro ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana atanteraka ny fahamasinana. Ataontsika ny hira 7:7 bebaka tamin'ny fonao marina tokoa ianao dia raiso amin'ny finoana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atony anao eto. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anendry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra ao ka mela ny elony ary sitrana ny tany. Koa ianao izay mibebaka marina tokoa
voavelany enykao no ny famongapon'Andriamanitra. Alleluia, amen. Hira valomboroko sy vajato andimy voalohany sy faharoy. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadana ny ety ambony tany ho an'olona kasitrahany. Petraka ny fiangonana.
Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankisitsika ry havana ka ho ataontsika ny hira 770 andiny voalohany ary akatritiny pitarika. Je demande à tous les enfants et aux jeunes de se lever, s'il vous plaît. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce infinie que tu nous accordes tous les jours, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci pour ce moment de partage dédié aux enfants et à tous les jeunes. Que ton Saint-Esprit vienne inonder notre cœur et fait taire toute foi qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est ce qui est affiché sur le tableau. Donc, c'est le thème qu'a pris le Saint Bana Savamanen aujourd'hui. Intiao, Irawao, ou me voici, envoie-moi. Donc, pour la petite histoire, j'ai mis du temps pour venir ici, pour venir présenter les 5 minutes du dimanche. J'ai pris du temps parce que je n'étais pas prête. J'avais eu peur. J'avais eu peur de me présenter ici pour partager aux gens, parce que dans ma tête, je me dis qu'est-ce que je vais dire à des personnes, une personne comme moi, des personnes qui ont plus de connaissances, qui ont plus de maîtrise sur la parole de Dieu. Et du coup, lorsqu'on me l'a proposé, j'ai toujours dit non, je ne suis pas prête. Est-ce que vous pouvez voir d'autres personnes? Et ça se passait toujours comme ça. Le dimanche suivant, on m'envoyait toujours le message: Taïna, est-ce que tu peux me présenter les 5 minutes pour dimanche? Moi, j'ai dit non, je ne suis pas encore prête. Je vais voir d'autres personnes qui peuvent le présenter à ma place. Et je ne sais pas, j'ai dû refuser 3 ou 4 fois, je pense, ou même plus. Et jusqu'à dimanche dernier, où j'étais à la RNSA. Et en allant retrouver le chemin de retour, j'ai eu un message en disant Taïna, est-ce que tu peux présenter les 5 minutes de ce dimanche? Et en fait, ce qui était étonnant, c'est que c'était le thème en fait, que j'ai vu en premier. En disant le thème, c'était Intiao Irawao, me voici, envoie-moi. Et en voyant le thème, je dis c'est écrit envoie-moi, c'était pas écrit envoie d'autres personnes, c'était envoie-moi. Donc en voyant le thème, j'avais encore eu peur, mais j'ai pris du temps en fait. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, avant de répondre, j'ai dit à Dieu, tu sais que j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire, mais je te fais confiance parce que je sais que c'est toi qui vas me faire parler. Et donc j'ai décidé de lui faire entièrement confiance. Et donc j'ai répondu, j'ai dit ok, je vais le faire. Et puis voilà. Et je sais que ça se passe toujours comme ça en fait quand Dieu nous appelle. Il n'attend pas beaucoup de choses de nous. Il veut juste qu'on dise oui, qu'on prenne du temps en fait pour faire la mission que lui nous confie, et qu'on lui fasse confiance pour tout le reste, parce que c'est lui qui fait tout le reste en fait, c'est pas nous. Et c'est pareil, les enfants en fait, c'est comme par exemple à la maison, quand papa et maman nous demandent de faire quelque chose, ils nous appellent en disant venez, est-ce que vous pouvez venir?
ben, il nous appelle et puis des fois on dit oui, des fois ben, on fait la sourde oreille par exemple parce qu'on est trop concentré sur notre jeu ou je ne sais pas. Mais à la fin on arrive et on prend du temps pour faire la chose que papa ou maman nous demandent de faire. Et même si on ne sait pas le faire, on sait que papa et maman sont à côté pour nous aider. Par exemple, ils nous demandent de faire, par exemple, de préparer le couvert ou tout. Et ils sont juste à côté, en fait, parce que des fois, on se dit, il y a les assiettes qui sont trop lourdes, les plats qui sont trop lourds, on a peur de les casser. Et on sait que papa et maman sont juste à côté pour nous aider à les porter. Et en fait, avec Jésus, c'est pareil. C'est encore mieux parce qu'il est toujours là. Il nous accompagne et il veut juste qu'on prenne du temps, qu'on le mette en premier dans notre vie et qu'on lui fasse entièrement confiance pour la suite. Et à la FPM à Toulouse, nous avons 8 sections principalement qui nous permettent de servir Dieu, quel que soit notre domaine, que nous soyons petits ou qu'on soit grands. Et ce n'est pas forcément des domaines techniques ou des domaines très compliqués en fait. Dieu veut juste qu'on ait du temps, qu'on prenne du temps pour le servir. Et aujourd'hui, principalement pour les satana du Samp Nazavamunin, le Samp a besoin de nous, qu'on soit jeune, qu'on soit grand, qu'on soit petit ou qu'on soit adulte. En fait, le Samp a besoin de nous pour venir avec eux. Dieu a besoin de nous pour le servir. Et nous qui avons du talent, qui savons faire jouer de l'instrument, que ce soit piano, guitare, violon, n'hésitons pas à venir les rejoindre. Dieu a vraiment besoin de nous pour le servir. Et on sait que le talent, lorsqu'on l'utilise pour servir Dieu, il le fructifiera davantage, encore plus et encore plus. Donc répondons à l'appel de Dieu, prenons du temps pour lui, rendons-nous disponibles et faisons-lui entièrement confiance parce que c'est lui qui accomplit tout le reste. Et pour finir, je vais vous partager un verset qui se trouve dans Romains chapitre 12, verset 11. Au nom de Jésus, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Hoy ny tompo, izay mandeha ny teniko ka mino izay nanirakay, manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina. Alohan'ny androsoana ireo tompon'anjara hitarika antsika amin'ny vavaka sy famakiana ny soratra masina dia ataontsika ny hira 210 sy 300 voalohany. Tompo, amaky ny teninao masina izay, dia araka ny teninao hoe fihevitra tsy fihevitra ao ary ny lalanao tsy mba lalako ianao, fa ny fihevitra ao dia ambony tokoa ary tsy ho takatray tsy ambany fitarihan'ny fananao masina, ka dia mangataka ny fananao masina izay taritarana anay Tompo. Hanazavana sy tombony fahalalana amanao, ary oako fanilon'ny tongotra sy fahazavana lalana ny lalana teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonako izany vavaka izany. Amen. Iara-maka ny tenin'ny soratra masina tsika, izany dia hitantsika eo amin'ny Isaia toko fahaenina. Isaia toko fahaenina, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hitantsika dia hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo amin'ny seza fiandriana ny avo dia avo, ary nahafeno ny tempolo ny bakebaka ny akanjony,
Ny Serafina nitsangana teo amboniny izay samy manana elatra enina avy, ka ny roa nanakona ny endrika, ny roa nanakona ny vatana, ary ny roa nanidinany. Ary ny antso mafy ireo ka nifamaly hoe masina, masina, masina ny tompon'izao rehetra izao, feno voninahiny ny tany manontolo. Ny bara rehetra ny fanamban'ny tokonana noho ny mafy ny feon'ireo Serafina ireo, sady feno setroka andrany, dia io aho hoe losako vereo satria olona malotomolotra, sady eto amin'ny firenena malotomolotra no itoerako, kanefa mpanjaka ilay tompon'izao rehetra izao no hitany masoko. Kanandro nanidina nanantonay ny iray tamin'ireo Serafina nitondra vainafo teny an-tanany, dia vainafo avy amin'ny alainy tamin'ny tandra teo amin'ny alitara, nateny tamin'ny vavaka izany, ary hoy izy tamiko, Indro, efa nitehika ny molotro, koa afaka ny eloko ao, ary voaverany fa ho tanao. Dia reko ny feon'ny tompony anontany hoe, iza no irahako, ary iza no mpitondra teninay? Dia namaly aho hoe, ity aho, iraho aho. Toizantsika ny famakiana amin'ny teny soratra masina ny filazantsarany Jaona, Jaona toko faharoa ambin'ny folo, 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Jaona toko faharoa ambin'ny folo, 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy Grika sasany tany niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravony, ary izy ireo nakany any Filipio, ary avy any Betsadia any Galili, dia nangataka tamin'ny ka nanao hoe, Tompoko, mba te ahita an' Jesosy izay. Dia lasa Filipio nilasa amin'ny Andrea, ary Andrea sy Filipio lasa nilazany tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly hoe, tonga ny fotoana hankalazany zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy, dia ahavokatra be. Izay ty ny ainy no mahavely izany, fa izay makahalala ainy amin'izao fiainan'izao no hiara izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ao, dia aoka izy anaraka ahy, ary izay itoerako dia aoko ny itoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona mpanompo ahy, dia ankalazay azy ny iray. Miara-mitsangana fiangonana. Faranantsika ary ny famakiana teny amin'ny bokin'ny Petera faharoa, toko voalohany ny 9:10 ka hatramin'ny 12. Petera faharoa, toko voalohany ny 9:10 ka hatramin'ny 12. Anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mazotoako koa rahalahy, ampitoetra ny fiantsoana sy ny fividianana anareo, fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia ho tsy tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana amin'ny fanjakana mandrakizay, izay an' Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa azoto mandrakariva, ampahatsiaro anareo ny amin'ny izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo aza, ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay eo aminareo. Amen.
inty aho irao aho. Zany ny teny fanoratena naneken'ny Isaia ny iraka ny antson'Andriamanitra sy nampanaovan'Andriamanitra azy. Ary zany koa nafatra ho antsika anio nofidin'ny sampana endripeo dia ny sampana zava-maneno eto amintsika izany ho afatra ho antsika. Fa namasin'Andriamanitra ny hitari-dalana antsika azaontsika mamaly tahaka ny Isaia hoe inty aho irao aho. Petraka isika. Ry havana, miantso ny olona izay mbola mahatsiaro tena ao amin'ny fahalemeny sy rakotry ny fahotany Andriamanitra mba ho dioviny. Zany ny fahamarinana voalohany izay ambaran'ny perikopantsika ny vakiana anio. Miantso ny olona mahatsiaro tena ao amin'ny fahalemeny sy mbola rakotry ny fahotany Andriamanitra mba ho dioviny. Faharoa, manadio ny olona Andriamanitra mba ho irahiny. Manadio ny olona Andriamanitra mba ho irahiny. Ary fahatelo, momba sy miara-dalana amin'ny olona nantsony sy irahiny ny tompo. Momba sy miara-dalana amin'ny olona izay nantsony sy nirahiny ny tompo. Miantso ny olona izay mahatsiaro tena ao anatin'ny fahalemeny sy ny fahotany Andriamanitra mba ho dioviny. Na iza nantsony ny tompo dia samy nahita ny tsy fahamendrehany sy ny fahalemeny ary ny fahotany. Anika nalaim-panahy handa. I Mosesy izay nantson'Andriamanitra nafaka ny fireneny. Isaia izay nantsony hanambarany planinany ka sady ampibebaka ny mpanota no ampahery kosa ny bebaka. I Jeremia izay ny rano mpaminany ananatra ny mpitondra sy ny vahoaka. I Petera izay nantsony apôstôlin'ny Jiosy, ary Paoly izay nantsony apôstôlin'ny Jentilisa. Reo rehetra reo, na i Mosesy, na Isaia, na Jeremia, na Petera, na Paoly, dia samy nahita ny fahalemeny sy mampanota azy avokoa ka natsiaro ho tsy mendrika no antsoina. Natsiaro tsy mendrika no antsoina. Saingy tsy zany nanalany ny antson'ny tompo azy. Tsy zany no antony nahatonga ny tompo iantso sy ny fidy azy. Satria tsy tonga iantso ny marina ho izy fa ny mpanota ibebaka. Fa amin'izao tontolo izao zany plan zany. Nambarany tahina tamintsika teo ny fahatsiarovan-tenany ho tsy mendrika, ho tsy mahavita. Ny fahatsiarovan-tena no malemy, tsy afaka hitondra zany afatry ny tompo, ny fanirahana ny tompo zany. Kanefa ny antefa taminy zao valiten'ny Isaia zao, inty aho irao aho, ary dia afaka nizara tamintsika izy. Tahaka ny Mosesy, tahaka ny Isaia, tahaka ny Jeremia, tahaka ny Petera, tahaka ny Paoly, ary tahaka antsika dia antso-pahasoavana ny antson'Andriamanitra antsika. Antso-pahasoavana. Zany hoe tsy noho ny fahamendrehana, fa natsono noho ny fahasoavana isika mba ho dioviny sy hatokany ho azy, ho amasininy ho azy, ka hanambarany fahatsarany sy ny heriny ary ny voninahiny. Araka izany ry havana, tsy ny tenantsika no andrefesantsika ny antson'ny tompo. Ty za ty ve?
za zao ve tsy ny tenantsika anao nrefesantsika ny antsony tompo fa ny fitiavany sy ny famindram-pony sy ny fahasoavany izay nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany maty hisoloantsika, maty hanadioantsika amin'ny rany ary nitsangana tamin'ny maty mba hampandehantsika ho amin'ny fiainam-baovao. Izy tompo, raha ekentsika ny mahatompo azy dia tsy hiady hevitra isika na hisalasala ny amin'ny fiantsony, fa izy no antoka fa tsy isika. Faharoa, manadio ny olony Andriamanitra mba ho irahany, dioviny amin'ny fahotana, vonjeny amin'ny fahalemena mba ho irahiny. I Mosesy dia nanambara fa tsy afaka handahatra eo anatrehan'ny Farao mihitsy izy, ary tsy afaka handresy lahatra ny Israelita mihitsy izy. Tsy hainy zany satria sady tsy mahay miteny izy ny votsavava, saingy nasehon'Andriamanitra tamin'ny nametrahany heriny tao anatiny. Hoy izy taminy hoe inona moa iny an-tananao iny ry Mosesy? Tena iteo Mosesy. Ay, ainjiro ary ny tananao. Nanjary nisy fahefana ny tena teniny Mosesy ny kasihan'ny tompo. Teniny Mosesy ny natao anarany nefa dia lasa nantsoina hoe teniny Jehova izy, tenin'Andriamanitra. Ary zaho sy ianao koa ao amin'ny talentatsika, ao amin'izay ananantsika, antson'Andriamanitra ao amin'izany. Ka ny vavako manjary vavan'Andriamanitra, ny tanako manjary tanan'Andriamanitra, ny talentako manjary talentan'Andriamanitra. Tahaka izany ny ampisehoany ny fahefany, tsy amin'ny fahaizana na ny herin'ny tenantsika, fa amin'ny fombany antsika. Isaia eto dia nihevitra fa ny dirandoza. Dirandoza ao izy fa malotomolotra, sady avy ato amin'ny fianakaviana malotomolotra, nefa isehoan'Andriamanitra sady irahany mpaminany. Dirandoza. Nefa dia nasehon'Andriamanitra azy fa afaka manadio ny lelany ny tompo, ary afaka manamasina ny teny alokon'ny vavany. Inontsika ve zany? Zany nge ny antso amin'ny Isaia. Misy aloha dia maika maly, ity aho iraho aho. Nefa tsy mandray ny hery avy amin'Andriamanitra. Tsy manaiky ilay fahefana omen'Andriamanitra fa heveriny fanitenany. Ty za, nahoana ary any tsy lany e? Nahoana ary any tsy nifidina e? Nahoana ary any tsy tendren'ny fiangonana e? Zany no lazaintsika indray. Ry havana miantso anao ny tompo, ary mampandeha anao any amin'izay ametrahany anao, tsy any amin'izay ametrahany ny olona. Indraindray tsika diso fanatana fa maninona ary any tsy apetrany eto, maninona ary tsy ataon'ny olona an'izao, maninona ny tompo mahay mametraka anao foana. Eo amin'izay tokony ho toeranao fa izao maneky azy. Inty aho irao. Ary zany no nasehony tamin'i Jeremia. Nahita ny tenany mbola zaza Jeremia, zaza manoloana ny manam-pahefana izay anirahana azy. Ho antsika tsy mahalala, Jeremia dia fianakavian'ny mpanjaka. Ary tao amin'ny lapan'ny mpanjaka mihitsy izy nipetraka. Zany Jeremia. Ny rahany tompo hananatra n'ireo havan'ireo izy. Toy Jeremia, za zao ve mbola zaza ane za? Za ve hiteny amin'ireo manam-pahefana be ireo, ireo olombe ireo ve? Za no hiteny amin'ireo. Dia ny rahany tompo koa izy ho amin'ny vahoaka. Nefa kay vahoaka mafiatoka. Za ve ny rahanao izy, ireo olona mafilo ireo. Ireo manam-pahefana raha tsy mateny an'ireo, tsy mahabaiko an'ireo, za ve, za zao. Saingy dia nomeny ny tompo baiko izy. Nomeny baiko. Andeha any amin'izay anirahako anao ianao, ary zay rehetra andidiko anao no ambaranao. Zany a.
ka dia nomeny fahefana Jeremia. Indro maniraka anao anana fahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana izy. Anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorona sy amboly. Jeremia zaza. Nametran'Andriamanitra izany. Akaza manao izaho mbola zaza. Zaza ty ve dia hiditra SZM endrim-peo. Zaho mbola zaza ty ve dia hiditra SLK. Zaho mbola zaza ty ve dia hiditra SVK. Zaza mbola ohatran'izao ty ve dia hiditra mpampianatra sekoly-alahady. Sy ny sisa tsy ny tany saiko daholo. Zany. Miantso ny olona mahatsapa ny fahalemeny ary rakotry ny fahotan'ny olona ary manadio azy mba ho irahany. Fa manaiky ho dioviny ve tsika? Manaiky ho amasininy ve tsika? Ny fombatsika sy ny fiainantsika ao ve? Mo maneo ilay fanadiovan'Andriamanitra. Iny rehefa nitendreko ny molotra ao. Fa zany nanao mivava ho izy tamosesy. Zany nanao mivava. Petera riavana dia nampisehon'Andriamanitra. Fa tsy hafanampo na herin'ny tena no azahoany manaraka ny tompo sy mitana ny finoana. Tsy hafanampo na hafana fo ty Petera ty. Izy za tsy andao anao mihitsy. Izy ny malala, ianao ny zao, maika. Nefa dia menjera matetika ty Petera ty, tafotoana matetika. Fa rehefa nankatony baiko ny tompo izy ary nandray ny herin'ny fanahy masina dia nampisehon'ny tompo ny heriny izy. Ary rehefa hitany ny herin'ny tompo ny asa tao aminy, hafa noho ny heriny, hafa noho n'ilay hafanampo fotsiny tany amin'ny tany, dia ozy miala amiko fa olomeloko aho hoe miala amiko. Tsy ny anaraka ny tompo indray tao aminy fa nasainy ny ala tamin'ny tompo. Nefa ny tompo nanao taminy hoe zaho efa nangataka ho anao Petera, mba tsy ho lefo ny finoanao, fa rehefa miverina kosa ianao dia ampaherezo ny namanao. Lioka toko 2:20-2:30. Ilay nandany tompo ny telo mialoha ny hafatesan'ny tompo dia nanjary nanaiky azy ny baboka taminy, babo ny fitiavany. Intelo ka nilaza hoe ianao mahalala fa tianao aho. Intelo Petera ny nanda. Saingy kosa rehefa niona tamin'ilay nitsangana tamin'ny maty, intelo Petera no nanaiky ary ny raha ny tompo hoe fahano ary niondriko. Nahitany Jesosy velona sy nitsangana tamin'ny maty. Anika dia azo ny irahina. Azo ny tompo irahina. Zaho sy anao ve? Tena nino fa nitsangana ho tamin'ny maty ho aso ho anao ny tompo. Ka azahoanao mijoro, azahoanao mitsangana. Anangana. Paul riavana dia lehilahy nanenjika ny kristianina ary nanohitra any Kristy. Saingy rehefa tafahoana tamin'ny tompo teo amin'ny lalan'ny Damaskosy izy dia nampibebahany tompo. Zaho ilay Jesosy zay ninjainao, kanefa zao ny onako aminao, zao ny antsoko anao, dia nanambaranao hatrany amin'ny farany tany. Ny alehibe ny fahasoavana izay amonjeko anao sy ampiasako anao ho famonjena izay rehetra mino ny anarako. Anika dia lasa kristianina nafana fo nitory an'i Jesosy sy ny famonjeny tany amin'ny jentilisa ilay mpanenjika. Nahatsapa ny fahalemeny sy ny fahotany, nefa kosa natsanga ny tompo sy nomeny hery mahagaga noho ny fahasoavany. Fa ny heriko ny tompo taminy dia tanterahana sy aseho ao amin'ny fahalemenao. Korintianina 2:20-9. Tsy hafa noho i Mosesy, tsy hafa noho Isaia, tsy hafa noho Jeremia, tsy hafa noho Petera, tsy hafa noho Paoly isika, fa natsoan'Andriamanitra amin'ny fiantsona tokana ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Iza no irako, iza no irakay, andehany amin'izay anyrako azy.
Indraindray ity ny toerana tytsika fa ariny ty ny tompo anyrahana. Indraindray ty ny plasy tytsika fa ity ny plasy ty ny tompo ametrahana. Indraindray ty ny tytsika atao kanefa ty ny tompo ataotsika. Iza no irako inty aho irao aho. Ny faneken'ny Isaia ary ny faneken'ny mino. Tsy ny faneken'ny olona tianao ny ty ny atao. Ipetraka amin'ity ny ipetrahana. Na ko hanao andehany amin'izay ty ny ale. Fa fanekena andehany amin'izay anyrahany tompo. Ary zany nataony tamin'ny Petera. Fony mbola tanora ianao, tanora fanahy zany, nandeha tany amin'izay ale naleanao. Zay tianao aleny natao, naleanao ary zay tianao atao no natao. Zany no mahatanora anao. Fa rehefa antom-panahy kosa ianao, matotra ara-panahy. Dia tsy zay tianao tsony ny ataonao, fa zay tiany ny tomponao, ka olo-kafa ny anikina anao. Zany ny fanirahan'ny tompo. Zao anefa, zany asa tao ohatran'ny mampatahotra zany, zany asa tao makadiry zany, zany no apetraky ny tompo aontsoroky ny mino. Izay mino aho izy, ny asa taoko nataony koa. Ary anao asa lehibe noho zany azy izy, satria zaho makany amin'ny ray. Fa indro zaho momba anareo mandrakariva. Ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Momba ny olona zay antsony sy irahin'ny tompo. Asa lehibe iny antsony ny tompo atsika. Indraindray le asa tytsika atao io ange, asan'le directeur ratsy, asan'le gestionnaire ratsy, asan'ilay administrateur ratsy, asan'ilay organisateur ratsy, asan'ilay animateur ratsy, asan'ilay coach asy. Zany no tytsika atao, fa ny tompo maniraka anao asa lehibe noho izany. Saingy tsy maintsy miaraka aminy. Tsy maintsy manaiky iombona aminy. Tsy manome antsika andraikitra lehibe fotsiny Andriamanitra. Ka mametraka atsika hiady rery, andeha amin'ny saitsika. Fa maniraka atsika, anao asa lehibe ny tompo. Fa mitaona atsika hiaraka aminy. Raha naniraka ny mpianatra ho vavolombelony, ny tompo, dia nanome toky azy. Indro zaho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Ary zany koa no nampaherezany zay nieny sy nanaraka ny fampianarany. Aza matahotra fa na ny volondohanareo aza dia efa voaisa. Efa voaisa. Na feno lohanao io na sola, efa hitan'ny tompo avokoa io. Entiny laza hoe efa tatany fantany hatramin'ny atsipiriany. Fantany. Fa momba izay antsony sy irahany ny tompo. Miantoka sy mampitao azy ny tompo. Ny anjarantsika dia ny mitoky aminy. Ny anjarantsika dia ny matoky azy. Ny anjarantsika dia ny manaiky orahany. Ka miankina feno aminy sy mandroso amin'ny pahatokina. Zany no voatanan'ny Petera tao am-pony. Hoy hoe ilay Petera nandeha tamin'ny hafanampo. Ilay Petera natoky tena. Ilay Petera niseho lehibe indrindra tamin'ny mpianatra. Zany Petera zany rehefa nibebaka, rehefa nanaiky ny antson'ny tompo hoe olo-kafa ny anikina anao, ka ampandehananao amin'izay tsy tianao. Rehefa nahita zany Petera dia nampahery kosa ireo izay nanoratan'ny taratasy. Zany nivakitsika androany teo. Mahavariana moa ny fitondrana fa raha ny tena marina, rehefa mamaky filazantsara tsika vao mitsangana. Fa anio hitako tao ihany le izy fa tsy voova. Fa tao amin'ny famakina ny epistilin'ny Petera tsika no nitsangana. Satria misy fananganana mihitsy ao amin'ny afatry Petera. Inona zany afatry Petera izany? Noho izany ry havana malala. Mieza bebe kokoa ampitombona tsara ny fiantson'Andriamanitra anareo sy ny fifidianany anareo. Zany le nenotsika teo mpitsanganana teo. Zany lay niraisitsika teo mpitsanganana. Zany lay ananganany tompo antsika. Fa raha manao zany ianareo izy, dia tsy ho solafaka amin'ny fahotana na oviana na oviana. Fa toy izany nanomezana malalaka ho anareo ny fidirana amin'ny fanjakana maritra mandrakizay, dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Ho antsika rehetra zany afatra zany,
fa ho an'ny androm-peo manokana koa ho an'ny SZM ka iantsona antsika rehetra na dia matsiaro kely azy na dia matsiaro mikavivy azy na dia matsiaro tsy tanteraka azy vonina no ampianarin'ny tompo ampitoviny vonina omeny ny fanomezam-pahasoavany ka nadio tena sy ampahery ny fanahy ahatonga antsika hitombo sy hamokatra be satria momba antsika ny tompo matoky ary mitay antsika ilay tompon'ny fiantsoana izy ary no iraky ny tompo izy ary no manaiky rahiny andeha sika rehetra hiara-mitsangana amaly hoe tsangana sika dia ahoana no avalitsika raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampahery anareo hitokianareo amin'ilay efa maty ny solovoina anareo maty nanadio anareo ary nitsangana tamin'ny maty mba ampahery anareo andehananareo amin'ny kery vaovao mahatoky ilay niantso anareo izy hatanteraka ny fanekenareo anio ary izy hatanteraka ny fiazakazanareo ka raha tonga ny andro dia ho raisiny amin'ny teny pitokisany anareo avia anareo izay nitahiny raiko natoky tamin'ny kely anareo ho tendreko mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponareo amen petraka isika. Ce chant que nous allons faire est une déclaration de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, notamment dans la prédication, sur le fait que seul Dieu peut faire cet appel-là, de cette manière-là, par sa grâce. Ce message s'adresse à chacun, partout dans le monde, français, malgache et toutes les nations sur tout le globe, car nous sommes tous unis par Christ, que ce soit nous, ici, ou nos familles, à Mada et ailleurs. Christ nous rassemble et nous appelle peu importe où nous sommes, et c'est le seul qui peut le faire comme ça.
message s'adresse aussi à tous ceux qui sont dans la difficulté, qui souffrent physiquement, mentalement, spirituellement. N'oubliez jamais, Christ est là pour vous. C'est lui qui vous libère. Il est là, peu importe notre situation, nos péchés. Il nous purifie et il attend juste que nous allions vers lui et le suivions. Et c'est le seul qui nous offre cette grâce. Merci Seigneur d'être toujours là pour nous, d'être toujours prêt à nous recevoir malgré nos péchés et toutes nos fautes. Tu sais combien nous ne méritons rien et pourtant tu restes près de nous. Et pour ça, nous te rendons vraiment grâce et c'est pour cela que nous te déclarons cela. Praise God, if you feel him in your hands, praise God, cause he's coming back again, praise God. If you feel him in your hand, praise God. I say, lift your hands if you love Jesus. Lift up your hands if you really love Jesus. Lift your hands if you really love Jesus. Booyaka, 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 woo! Can
ry havana ho mariky ny fijoroantsika vavolombelon'ny tompo sy ny maha olona afaka antsika dia andeha isika hanambarany finoantsika eo am-pitsanganana amin'ny fiarahamanona ny fanekem-pinoana apôstôlika izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesy Kristy zananay tokana ny tompontsika, izay nitotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virziny, nijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina teny amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Hitsangana izao ny tompon'andraikitra anambara amintsika ny raharan'Andriamanitra izay voalahatra ho sahantsika eto amin'ny fiangonana. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary tompon'ny asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasional fiofanana SAP KNPL, mitony fampianarana SAP KNPL isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na Zoom amin'ny valo ora alina. Birao FMM. Araky ny efa fantatsika dia alahady hitondranam-bavaka ny FMM sy ny asa fitandremana ny alahady 2 Mey ho avy izao, alahady mialoha ny Pentecoste. Koa manainganareo rehetra mba hanatanteraka izany andraikitra masina izany amin'io andro io, aza adiny ihany koa ny manokana rakim-pisaorana mandritra izany fotoana izany. Vaovao tafo rakim-pisaorana, olona tsy mitonona anarana nanome rakim-pisaorana 200 €, 150 € ho an'ny trano fiangonana, 50 € kosa ho an'ny mpitandrina. Taratasy fisaorana, nahazo taratasy fisaorana ny fiangonana avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy raha mahalalany Irina Jeanne, dia avy amin'ny Ravelomanantso Lucienne izany sy rakotiny Irina Mitana sy Armela. Filazana manjo voalohany. Ary narefeo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambatra maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy fa hitsatra amin'izay ny sasarana izy, fa ny asany manaraka azy. Apokalipsy 4:7 ny andininy 7:7. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny malalanay Rumo Hubert dia ny ambo ny 7 Mey rehefa nampindramina anay nandritry ny 20 taona. Hoy ny vadiny Rumo Sabine Anjaliva, hoy ny zanany Tiavina Arsène sy Rumo Malala, Rasoana Evlanto sy Rumo Landi, Andrea Miajamanana Eli sy Rumo Lovaso, Irmance Mikael sy Rumo Asinandrianina. Filazana manjo faharoa, na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 7:70 ny andininy 4:20. Amin'ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fa ny malalanay raha ony velo ando lalaina Valéry dia nondomandry tamin'ny alarobia 10 Mey lasa teo. Hoy ny reniny Noriniana Solinda Lala, ny fofombadiny raha Welson Fetra Bebesa, ny iray tapo aminy raha ony velo Tozy Lalaina sy Felana ary ny zanany, ary raha ony velo Tsiry Fabien sy ny Irso ary ny zanany. Ny fitsapana lahelo sady famangina dia ho totosaina androany tolakandro amin'ny rora sasana. Izany dia ho totosaina amin'ny adresy manaraka izao 7 Impasse Ténier 31100 Toulouse. Ho andreo izay tsy afaka
andeha amin'izany famangina zany anefa maniry ny andray anjara amin'ny foatra maso dia afaka mametraka ny valopy famangina eo ampiravana ao anaty urina toy ny fanao. Ny famangina manjo. Ny famangina manjo an'ny Gérard sy Mireille Raphaël dia atao amin'ny herin'ny anio alahady 1 Mai 2024 eto amin'ny Vieux Temple. FNM, nous avons le plaisir de vous annoncer un concert de 2 chorales, Feu de Mazave et À tout cœur. Un concert exceptionnel avec la participation organisationnelle de l'association Fazavan. Ceci se déroulera le samedi 20 mai 2023 à 17 h à la salle des fêtes Albert Camus, 1 place de la République, 31 270 Cugnot. Le prix d'entrée est de 20 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Les billets sont disponibles auprès des membres du bureau Feu de Mazava. Venez nombreux. Ny tapakila dia azo tiana any amin'ny Brown Feu Mazava, marina fa ny volazo amin'io dia arotsaka manontolo amin'ny vinatrano fiangonana. Manasa antsika ho tonga maro. Sampana fifoazana. Ny sampana fifoazana dia mampandray antsika fiangonana fa misy fotoam-bavaka izay fanao isam-bolana iarahana amin'ny fiangonana amin'ny zoma 7 Mai ho avy izao ary arahana asa sy fampahirizana izany amin'ny fitora ariva. Filazana faharoa, sampana fifoazana ihany. Misaotra an'Andriamanitra isika ary havana fanohy ny fahasoavany sy ny famindrapony dia fifaliana ho an'ny sampana fifoazana no mampandray ny fiangonana fa nisan-keritaona fifoazana FPMA national 2023 dia manomboka ny 17 Jolay ka hatramin'ny 13 Jolay 2024. Ny lohahevitra amin'izany dia tsy misy mahay fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Korintianina 2:7-12. Ny toerana naterahana izany dia any amin'ny lycée Don Bosco 570 les cours 61 210 Giel Courteil. Ny saran'asy dia 150 € raha mijanona herinandro ary 25 € isanandro. Manentana mpitiavana antsika rehetra mba samy hamandrika izany fotoana izany dia n'izao. Ny fisoratana anarana dia any amin'ny Ramatoa Angelina Behavana dia manonona fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Sekoly ny tenin'Andriamanitra. Filazana voalohany, mitera sy misaotra an'Andriamanitra ny STA fa tanteraka soamatsara ny RNSA. Nahazo fizarana, fifanakalozana, traikefa, fampianarana ary fiarahana nafinaritra tokoa. Misaotra an'ireo solotena nandeha, misaotra ny komity, ny USPMA, fiangonana manontolo tamin'ny fanohanana rehetra. Filazana faharoa STA ihany, ny tatitra ny vokatra ny sampana isaky ny dingana nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'ny marsa dia mitentina 448 € 10. Ny vokatra moa dia natao hanohanana ny aktivité ny sampana rehetra. Fotoam-bavaka ho an'ny trano fiangonana. Miantso ny fiangonana manontolo, miombona amin'ny fotoana hitondranam-bavaka ny tetikasa trano fiangonana. Ny fotoana dia ny sabotsy 20 Mai izao amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 3 ora sasany eto amin'ny Vieux Temple. Fionana lundi de Pentecôte. Izao ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Jauna 7:4. Araka ny fanao fiangonana dia isy ny fitsangatsanganana sy fionana lehibe ny alatsinainy Pentekosta 7 Mai. Koa isy zany ny fionana fiangonana, ny vala, ifankalalana, ifankazaratsika samy mpianakavy ny finoana ary arahana amin'ny faly ao amin'ny tompo. Afany any sampana valo sy ireo manatalenta eto amin'ny fiangonana. Ka toy izao ny fandaminana, ny fotoana dia amin'ny alatsinainy 7 Mai amin'ny 12 ora tsy diso. Ny toerana dia any amin'ny salle Xeraco Bruguière. Samy mitondra sakafo sy rano fisotro ifampiarana araka izay fahafahana. Ary aza dinoina ny tsikitsiky. Tongava maro. Concert TGC. Misandraty ianao TGC Europe Tour 2023. Izy concert lehibe miaraka amin'ny tarika TGC avy any Madagasikara
ny zoma 3 jona amin'ny 7 ora alina ao amin'ny salle Xerako any Bruguière ao anatin'ny fandalovany tarika eto Eoropa sy fanoanana ny vinatra amin'ny fiangonana nomena ny lohateny hoe taranaka voafidy. 20 euro ho an'ny olona mihoatra ny 40 taona ary 15 euro ho an'ny ankizy 10 taona ka hatramin'ny 40 taona. Tafiditra zany ny 40 taona. Mbola omenantsika ny fanomanana izany satria misy asa maro miandry antsika izay anaovana antso avy amintsika rehetra. Manentana antsika hitondram-bavaka izany hetsika lehibe izany. Étude biblique miverina ny étude biblique ny talata 12 Mey amin'ny 7 ora sasany hariva amin'ny alalan'ny Zoom. Permanence tsy misy ny permanence en bureau fa entaniny isika hiantso manokana mpitandrina raha mila fiaonana sy fifanakalozana manokana. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara fanadiovana ny trano fiangonana nio dia ny STK sy ny STA. Diary-piangonana, ny fampom-pivavahana ny alahady 1 Mey dia amin'ny 10 ora sasany eto amin'ny Vieux Temple. Ny alahady 7 Mey kosa amin'ny 3 ora tolakandro any amin'ny Temple du Salin dia fankalazana ny Pentecoste ary fanokanana ireo katikomenina andiany 2:24 sy 3:24 ary arahana fanateram-bokatra toy ny fanao isan-taona. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na voatonga olona ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatana hitsangana tompoko mba arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana sy tsofondrano amin'ny anaran'ny tompo. Tsy misy dia mafisina fa misy ny famangina izay tanterantsika amin'ny havantsika izay namoy ny zanany amin'ny 2 ora sasany hariva satria moa eto am-bohitra ny razana ary ampodina ny Madagasikara dia neverina fa tsara ny tanterana ny famangina dia ny anio sahady ka ho antsika izay mety efa niomana tamin'izany na afaka miomana dia misy ny urina zany ery ametrahantsika raha tsy afaka tsika raha riva amin'ny 2 sasany. Raha tsy zany kosa dia amin'ny 2 sasany tsika no tonga ary manatanteraka izany isika rehetra no asaina amin'izany ny fiangonana manontolo sady fampahirezana ny fianakaviana no indrindra fanehoana ny fiaraha-miory. Misaotra tompoko. Ry havana, andehana vao ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra isika. Eo am-panatanterahana izany dia ny hira voalahatra no vetesintsika. Tsaroa fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. So
Lira 446. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana manokana isika ry havana koa mangataka ny mpitandrina, ny filohan'ny fiangonana sy ny filohan'ny sampana hiakatra ity. Amintsika rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, anomboanay ny fotoana manokana dia omeko ny namana ao amin'ny commission spirituelle ny hitarika antsika amin'izany. Oui, bonjour à tous. Du coup, j'espère que vous avez tous bien reçu le message d'hier, même s'il n'était pas encore complet. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de compléter ce petit message qu'on a reçu hier. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la première partie du message qu'on a essayé de transmettre. C'est tout d'abord la réponse à l'appel de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a tous dit à la fin du tourten, c'est « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Mais je ne sais pas si vous vous rappelez aussi du format qu'on a fait hier. Il y avait deux personnages hier qui discutaient, tout simplement. Et ce qu'on voulait vous transmettre à travers ces discussions, en fait, c'est tout simplement une réflexion. C'est-à-dire, premièrement, réfléchir à cette réponse que nous avons tous dit aujourd'hui. C'est-à-dire, avoir conscience que répondre à cet appel, c'est, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste « ouais, j'ai dit oui et on verra ce qui se passe ». Non, c'est vraiment prendre conscience que à partir de maintenant, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on prévoit de faire sera pour le Seigneur. Et aussi se demander, si vous ne le savez pas encore aujourd'hui, c'est quoi ma mission en fait, tout simplement. Est-ce que c'est par rapport à un talent particulier? Est-ce que c'est par rapport à un don que Dieu nous a donné? Tous ici, chacun, on a reçu quelque chose de la part de Dieu. Comme la parabole dans la Bible le dit, peut-être que c'est un seul talent, peut-être que c'est 5, mais il est de notre devoir de le multiplier. On ne peut pas juste l'enterrer et voir ce qui se passe après, et puis le rendre à Dieu en mode « Ouais Seigneur, tu m'en as donné un, je t'en ai rendu un aussi ». Non, Dieu nous appelle à le fructifier, et à travers cette réponse, on est tous amenés à agir pour lui, en fait, à œuvrer pour lui. Et ce chant que nous allons faire, on vous l'a déjà présenté hier, mais ça résume bien la réponse pour nous, NHPO, aujourd'hui, quand on dit
Oui Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est surtout pour nous le glorifier à travers nos dons. Pour la deuxième partie du concert, donc on avait deux messages principaux qui s'inscrivent dans la continuité du message de la première partie. Donc dans la première partie, on a parlé d'un chemin qui correspond à l'appel de Dieu et qu'on commence à emprunter. Donc, dans la deuxième partie, sur ce fameux chemin du service, eh bien, on n'est pas seul, on a des
compagnons de route, des associés dans le service, car tout seul, on ne peut pas tout réaliser. Et sur ce chemin du service, nous rencontrons des épreuves et Dieu compte sur nous pour continuer à le servir dans les épreuves, mais nous aussi, nous pouvons compter sur Dieu pour nous soutenir dans ces épreuves. Et aussi, Dieu nous encourage à nous soutenir dans ces épreuves, comme il est écrit dans Luc 22, 32, nom de Jésus. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Le deuxième message concerne les finalités du service. Car un chemin n'a de sens que s'il y a une destination. Tel est le chemin du service, il y a un dessein. Glorifier Dieu, faire avancer son ministère, proclamer l'évangile, tout cela font partie des finalités du service. Et chacun est appelé à contribuer à la réalisation des objectifs que Dieu nous a fixés pour le servir à travers les talents et les moyens que Dieu nous a tous donnés. Et enfin, les finalités du service peuvent se matérialiser dans des projets très concrets comme le projet Chan Fiengunen, le projet Église. Alors, empruntant ensemble ce chemin qui mène vers ce projet Chan Fiengunen, contribuons tous à la hauteur des moyens que Dieu nous a tous gracieusement donnés et surtout venons ensemble sur ce chemin donc pour pouvoir voir le bout du chemin qui est la réalisation de ce beau projet qu'est le Chan Fiengunen pour la seule et unique gloire de Dieu. Amen.
an'andriamanitra rery ny voninahitra. Mijoreto ny tenako, misolo tena ny sampana endrim-peo. Mijoro koa anefa fa hijoro vavolombelona. Te hitondra ten'Andriamanitra maromaro aminareo androany, ahafahana manohana ny afatra rehetra tiako tenenina androany. Dia samy mitadidy tsara tsika ary, maromaro izy ireo. Voalohany indrindra, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koritianina 2:12-15. Magaga e? Magaga tokoa ny fihevitr'Andriamanitra io. Satria inona tokoa moa ny ifandraisan'ny hoe fahalemena amin'ny fiasan'Andriamanitra. Izany ny mampijoro vavolombelona aminareo. Satria raha nikarakara n'ity sataon'ity izay, fantatrareo tsara fa nanao ny seho concert niaraka tamin'ny chorale tamin'ny Zomamasina. Efa ela izay no nanomboka amin'ny fikarakarana, fa tao aorianan'ny Zomamasina izay vao tena afaka nikarakara amin'ny Antsipriany. Dia teo izay vao nanao ny arrangement, ny partition andrenira rehetrarehetra reny, ny répétition nataonay dia vitsy. Azo lazaina mihitsy fa fahalemena izany. Nefa tao anatin'izany Andriamanitra ny asa, dia hidiranay azy izany. Satria tanterahany taminay ihany koa ilay teny hoe mandehana amin'izao herinao izao, dia niseho ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalany. Dia diraina ny tompo. Tenin'Andriamanitra faharoa, ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra. Romanina 5:9-20. Mampanontany teny e? Tsy takatra ny saina tokoa ny fiasan'Andriamanitra sy ny fandaharany. Raha izay manokana dia nanomana omaly, concert tokony ho adiny roa. Izay ny eritreretinay. Adiny iray tapany voalohany, adiny iray eo tapany faharoa. Dia mistero antsika izany. Fa fantatsika tsara fa tapaka ny concert antsika maly tsy vita hatramin'ny farany. Dia raha nanontany tena izany, niakatra tao ambony tao izay maly, dia izay rehetra ireo izany. Dia nanao fotoam-bavaka ny nataonay izany. Tao aorianan'iny concert iny nanao fotoam-bavaka dia nifampiresaka. Dia samy naneho ny taopony teo hoe ahoana ny fahitanao an'izao zava-miseho izao hoe tapaka. Nisy ny teny hoe tena raha zaho manokana tsy mahazo an'izy hoe inona ny antony anaovan'Andriamanitra an'izany. Nisy ny teny hoe tena faly soulagé satria tena mbola be da be zavatra tokony ataoko tsy hoe miala andraikitra akory fa mbola be da be ary tena tsapako hoe avesatra ao an'ala izy. Dia nisy ny teny hoe assez pas grave, Andriamanitra no efa mitantana. Dia izay no niseho. Za kosa te hanampy anankiray, misy tamintsika reto tsy teo omaly. Za matoky fa nisy ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe izay tsy nahazo an'ilay, satria nisy tsy teo omaly, izay tsy nahazo an'ilay afatra omaly dia ahazo an'ilay afatra androany. Izay ny anahy no anisan'ny faharesen-dahatra dia isaorana ny tompo fa tena betsaka ny fampianarana ny raisina. Efa betsaka ny lazain'ny pastera teo. Ary te hilaza aminareo izay fa ty loha hevitra izay novidina ity ao irao ao ity dia nisy olona 3 nanampy anay tao anatin'izany. Ny voalohany dia izay tao anatin'ny commission spirituelle no namakafaka an'ilay izy dia namoaka hevitra hafa. Nandalo i pastera nanao fampianarana ao anay, namoaka hevitra hafa indray amboniny izay efa azonay. Ary maly hitoky nampanao fanomanam-panahinay talohan'ny concert dia mbola nahazo hevitra hafa indray. Izany hoe tena manan-karena ny tenin'Andriamanitra. Ary hijoroanay vavolombelona izany. Anisan'ny zavatra namarika ankoatra ny efa voateny rehetra teo dia ny hoe engagement total ho an'izay antson'ny tompo. Ny dikan'izany engagement total izany, izany hoe 100% ny fanoloran-teny, 100% ny fotoana, 100% ny vola, izany hoe sy ny zavatra rehetra. Izany hoe sika rehetrareto raha efa nisy nandray andraikitra na nanolo-tena nandray andraikitra dia antso sy feo-an-dakiloso antsika izany 100% no tokony ho fanoloran-tena antsika amin'izay rehetra ataontsika rehetra. Ny toyany dia izao,
raha ohatra ka mahatateraka ny nandrasan'Andriamanitra tamintsika isika dia mahazo fitahina. Nisy verset zay, nisy tenin'Andriamanitra zay teo omaly tsy tadidiko toy izao ilay izy fa misy hoe il faut honorer Dieu. Raha mi-honorer Dieu izy zay le teny zany dia azo fitahina, bénédiction. Zay le izy. Ka tsika ve tsy mba te azo an'izany fitahina zany. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay zany dia ny tsirairay no manapa-kevitra fa an'ny tsirairay ny safidy anaraka na tsy ny tompo. Zay ny tenin'Andriamanitra faharoa, lavalava ihany izy zany. Tenin'Andriamanitra fahatelo, tsarovy ny mpitondra anareo izay fantory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hébreu 7:17. Dia ao anatin'izany fahatsiarovany zany dia misy ny fitondrana ambavaka, misy ny fisaorana sy fankasitrahana ny ireo rehetra niara-ny asa sy nanampy anay, ny ambaratonga mpitantanana rehetra eto amin'ny fiangonana. Isaorana manokana anatin'izany pasteur Élisée Andremiandra, izay tsy lavitra akory fa eto akaiky izy na dia somary takona kely fotsiny ary raha ianareo, raha avy any amin'ny fijerinareo moa zany. Isaorana anatin'izany koa ny komity izay niaraka taminay mandrakariva tamin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra sy ny fandaminana ny salina sy ny rehetra. Isaorana ihany koa ny USPMA izay tsy iza fa fiangonana ihany, efa fantatsika izany, fa betsaka fanazavana momba an'izany, fa ny asan'ny USPMA dia asan'ny fiangonana. Betsaka ny fiara-miasa atao miaraka amin'izareo dia isaorana ny tompo. Ny firaisan'ny sampana dia misaotra indrindra nareo firaisan'ny sampana tokoa, fa tsy nahatsiaro toy ny zanak'ikala hafa zahay na hoe zandrikely fahavalo, fa tena niraisinareo tsara tokoa ary na dia fotoana farany ary ny nanomanantsika ny buvety omaly, buvety mbola rehefa aveo sy ny fikarakarana rehetra, ny fanendasana ny nem sambosy izay tena nety tsara tokoa, dia isaorana anareo zany fa dia hitoy hatrany ny fiara-miasantsika. Tsy adino ihany koa ny ekipa rehetrarehetra niara-ny asa, na ny ekipa ny son zany, ny feo, na ny sary, ny photo vidéo, na ny diffusion izay teo omaly mbola eto androany ary mbola hoe eto ihany koa amin'ny isataona manaraka. Tenin'Andriamanitra fahaefatra, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy 7:20. Ininao ve zany antso zany? Izay indray ny fanontaniana mipetraka. Ininao ve zany antso zany? Ininao ve ny tompo mandondona? Ka ny hitondrana indrindra n'izany tenin'Andriamanitra zany dia hoe raha anisan'ny nahareny antso ianao satria mpitendry zava-maneno dia ireo zahay ireo aza mihafahafa manatona, hitanareo voaporofo androany fa na lehibe na vatombatony na tanora na mbola kely dia samy manana ny toerany, na lahy na vavy tsy misy akanavaka fa antsika jiaby ny endrim-peo SZM. Dia somary teny kely fotsiny momba le izy teo hoe miantso anareo hiditra mpikambana. Ny zava-misy mety mahazo ny sampana hafa le izy ihany koa, fa betsaka no misoratra anarana ao anatin'ny sampana. Misy ny assidu, izay ngamba ny fiteny azy tonga dia azontsika le izy ireo mazoto manatrika mandrakariva, ary ao anatin'ireo dia isaorana ny tompo, fa ny ato amin'ny endrim-peo manokana dia ireo tena mazoto dia tena manolo tena 100 isan-jato araka ny tenenina teo, dia hiderana an'Andriamanitra zany. Ary raha misy aminareo mazoto hiditra amin'ny sampana endrim-peo dia efa tsarovy teny izao fa miandry ny engagement anareo, ny fanoloran-tena anareo ny tompo ary miandry fandraisana andraikitra ny rehetra koa ao anatin'ny sampana. Dia mahakasika ny sampana rehetra sy ny andraikitra rehetra ihany koa zany. Tenin'Andriamanitra fahadimy sady farany, mandehana amin'izao herinao izao. Tsara 9:4. Mahafinaritra zany no ny fanomezan-toky omen'ny tompo, tsy avelany irerintsika araka ny tenenina teo. Misy fitenenana zay amin'ny teny frantsay le izy hoe tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Azo lazainy zany amin'ny projet trano fiangonana. Efa nyteneniny mandimby teo le izy, azo lazainy zany.
sika miaraka miara-mandroso azo lazaina koa zany ao anatin'ny sampana ary mitodika amin'ny endrim-peo kosa amin'izao fotoana izao mitodika aminareo tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin efa taona zay tsika no niorina teto amin'ny fiangonana zany hoe kely sisa dia 10 taona dia mbola ho lavitra ny lalantsika fa ny hoentina ambavaka sy angatahana mandrakariva dia arak'ile nytenenina teo hoe mandehana amin'izao herinao izao dia miara-mandrositsika miara-mirona le miara-mirona aloha zany indraindray ohatra ny efa hovainy olona zavatra hafa le izy resaka politika sy ny sisa fa dia isika ny miara-manompo atao anatin'ny endrim-peo dia teo efa nasain'ny pastera nitsanganytsika rehetra teo engagement nandray fitenenana mafy dia mafy a teo a dia ankehitriny kosa dia ho setrany zany rehetra zany dia mangataka ny endrim-peo a hitsangana volove dia aritsika dia anjarantsika indray izao teny eto anatrehan'ny fiangonana hoe tompo inty aho irao aho ho an'Andriamanitra rery voninahitra efa feno dia feno lazain'ny filohan'ny sampana zava-maneno a tsy analava resaka fa zavatra telo ny tiako hosongadina voalohany a dia faly miaraban'ny sampana zava-maneno ny fiangonana natratra izao isan-taona izao zava-dehibe amin'ny fiangonana ny mampiseho ny asan'ny sampana ary androany dia hitanay mibaribary a ny zavatra ataonareo a ny zavatra nozarainareo taminay a ary dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra satria tsy sampanay ary hitanay ny talenta nomeny tompo anareo ary dia nataonareo tao anatin'ny fahazotoana izany ka dia misaotra anareo ny amin'izany ary mazotoa mandrakariva ary tadio fa ny tompo no mpitarika anareo ary izy no anomenareo ny fifaliana hatramin'ny farany faharoa avero kely le tononkirany hira anankiray nataonareo teo manao hoe amin'ny teny vazaha izy hoe je suis né pour te louer je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances apprendre à te dire merci mameno zavatra be zany fa misy zavatra iray tiako tsinganina kely a ny zavatra ny tsy homaly a zavatra tsy napositsika ny hoe tapaka tampoka ny concert kanefa ny zavatra nagaganay a dia tena calme be nareo tena tao anatin'ny fahatoninana raisanareo ny vaovao hoe tsy maintsy farana concert noho ny antony olana tamin'ny salle zay mbola hialako tsiny manokana eto amin'ny fiangonana sy amin'ny sampana noho ny fahasarotan'ny fandaminana tamin'ny fiangonana tompony trano fa hita fa nisy fitiavana tao anatinareo satria raha tsy nisy fitiavana tao anatinareo dia tsy tao anatin'ny fahatoninana nandraisanareo ilay fiovana satria ny fitiavana dia mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantany ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra manana fitiavana ny sampana endrim-peo matono nanaiky ny zavatra ny seho maly satria raha fotoana elany nanomanany an'ilay fotoana nefa tapaka le izy a angambany tsy afaka milaza fa zavatra mety manahirana zany kanefa manana ny tompo isika ary dia nisampana zava-maneno dia mijoro vavolombelona tamin'izany ary zany ny ideranan'Andriamanitra isika koa izay teto maly a dia tena tsisy naneo fahatezerana sanatrian'izany fa zandry ary nomenatra tsisy zany teny taminareo hoe midira aingana manao deuxième partie na ohatrany somary ny teny mafy ka ianako tsiny koa indray mandeha amintsika kanefa misaotra antsika rehetra tao anatin'ny fanekena ny zavatra ny seho izay mihitsy no angatan'Andriamanitra amintsika amin'ny mahafiangonantsika ka dia ho azy reny ny voninahitra sampana zava-maneno la dernière section ho ela velona ianareo mbola hitombo be dia be ary ny faniriana dia ny fiangonana manontolo no mpitendry zava-maneno raha sitrapon'Andriamanitra dia ho azy ny voninahitra ndeha mibavaka isika tompo misaotra anao zay a no ty fotoam-pahasoavana omenao anay ity
nampiombona anay na mahay mitendry zava-maneno na tsy mahay nefa nampiraisinao fo fanahy saina afaka nakalazanao androany nampaherezanao ireo mpitendry ary nafanay koa nampahery ireo no ny fananao miasa ty anatinay mivavaka ho an'izany sampan'izany zay mba hampiroboroboanao mandrakariva hitombo ary hampanakoako ny talenta ny fanomezam-pahasoavana zay omenao azy ireo zay atokany kosa ho federana sy fanomezam-boninahitra anao ary hoentiny mitory ny fahatsaranao amin'ny alalan'ny mozika dia ianao no ametranay feno ny ministera n'izany sampana izany ianao no ametranay feno ireo tsiraray efa ao anatiny ary mbola ametranay koa ireo zay mbola nivelany antsoinao anatevin-darana n'izany sampana izany dia taio ny asan'ny fiangonana izay manohana azy ireo ary taio ny asany ao anivon'ny fiangonana mba havokatra be ka hitombon'ny ambaindainy ny fiangonanao dia misaotra noho ny fankalazana vita omaly sy androany ary ianao no mbola hitarika azy ireo amin'ny ho avy izay hitombony hivelarany ary iorenany mafy tsara ka ho voninahitry ny anaranao ny fisiny sy ny asany rehetra dia anao nidera ny aja ny voninahitra aoka kosa ho an'ny fiangonana ary ho an'izao sampan'izao manokana sy ny mpikambana ho amin'ny ny fitahiana mahatritrika avy aminao le efa niantso anay dia misaotra tompo amin'ny ara-tsoan'i Jesosy amen. Hoy ny tompo na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany koa angatana ny tompona anjara mivavaka fangatana mba nydroso hitarika antsika amin'izany. Mbola iara hivavaka isika ry tompo Andriamanitra io mbola mitera sy mankalazanao indray izay satria mbola nomenao fotoana izay hihaino teninao mbola namindra fo anay ianao na dia tsy metrika azy izay misaotranao izay tompo fa tanteraka soamantsara araka ny fandaminanao ny isan-taona ny endrim-peo sampana zava-maneno eto amin'ny FPA Matoloza ary mangataka aminao izay tompo mba harotsay anatinay tsirairay avy ny fanahinao masina mba ho fiderana sy fankalazananao irery ihany ny fitendrenay ireto zava-maneno reto taio izay sy ny sampana rehetra atao amin'ny FPMA mba ho mpanompo vonina sy say ny hiterany anaranao hatrany tompo mivavaka ho an'ny tompon'andraikitra rehetra atao amin'ny fiangonana izay taio sy tantano izy ireo mba handeha araka izay lalana efa napetraka ao harotsay ao anatiny ny herinao hanatanterahana izy ireo ny asa sy andraikitra izay miandry azy ireo mivavaka ihany koa izahay tompo ny amin'ny projet trano fiangonana fantatrao ny fahasahirananay amin'izao fotoana izao momba ny fitadiavana hevitra ho anetsika maro samihafa na inona ataonay tompo dia fantatray fa raha tsy anao no mihay sy mitantana dia tsy ho tanteraka izany ka apetraka hifeno ampelantananao zany tompo tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra ka matoky amin'ny fitiavana sy fahanantenananao izahay manaraka izany tompo dia mivavaka ao an'ilay nosy tanindrazanay izay apetraka eo ampelantananao ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy rehetra hifankatia ho tany sambatra sy milamina ary feno fahanantenana no hiainan'izy ireo tao ihany koa ity firenena la France mandray anay ity tompo eo ampelantananao no ametrahanay ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra ary farany tompo dia tsy ho adininay ny vavaka ho an'ny fiainanay tsirairay avy ankinay aminao ny fikasana rehetra aty anatinay ary ampoizay tompo hankasitraka ny zavatra efa nataonao anay mivavaka ho an'ireo tsy salama izay tompo ho sitrana soamantsara ka ahafahan'izy ireo mbola miteranao ary mivavaka izay ho an'ireo miatrika fahoriana ka mangataka ny fampaherezanao tompo
mety betsaka ny fangatahana tianay atao kanefa tsy voateny teo tsy feno izany vavaka izany tompo ka tianay atambatra amin'ilay vavaka efa nampianarinao anay manao hoe irainay izy tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao mety atantahaka anatry eo any aniny ianao zazany amamilany kay takany namolazika taminy karotoera fakapana manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay amen. Isaoran'Andriamanitra ry havana fa tanteraka soamantsara izao fanompoana masina izao. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano atolotry ny mpitanina dia horedonitsika eo am-pitsanganana ny raha firana fanampiny fa 7:32 alohan'ny hafatra sy ny tsodrano ary ny 9:4 ao aorianan'ny hafatra sy ny tsodrano. Gesù miantso ianao ny fameniko anie ry tompo fantatrao ianao no ny fidy sy naniraka avy aminao ry Jesu ny hery ny fanahy hoentiko manao ny asa tolotrao fasarotreny ty ry tompo manampy omendrika tokoa ny asoavy. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka. Ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo izy ihany no anefa izany. Amen. Masina kuwa masino tompo favono na wanumpo umbani erena itundra imbava umendrika tukoa ni antsonao Jesu. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.